Zanakiny tapany atsimony Madagasikara iny iterika Augustin ary mila ravinahitra ny ampitan-dranomasina izy amin'izao fotoana izao noho ny fahitany ny fahasahiranana ary indrindra ny olan'ny rano izay mitranga amin'ny tapany atsimony nosy iny dia nanangana ny vovonana antsoina hoe Timitiako ny tenany. Fantatra nandritry ny hetsika izay nataony na tamin'ny alalan'ny zavakanto ary tao ihany koa ny fidirana ifotony tany an-toerana fa noho ny fiara-miasa ihany koa sy ny antso izay natao dia nanangana vovon-drano misy 5 any amin'ny faritra atimony Madagasikara iny ny tenany ary nahazon-drano io toerana io ankehitriny. Araka ny taritra izay nataony tamin'ny mpanao gazety ny TV Madagasikara hidina any an-toerana hijery ny toerana ahafahana mamatsy rano indray sy fitrandrahana rano indray ho an'ny toerana hafa any amin'ny tapany atsimony Madagasikara iny ny tenany. Nambarana amin'ny fomba ofisialy ihany koa fa mbola ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto izy manolotra hira vaovao tambakirana medley izay atolo any mpankafy azy. Itirika hatramin'izay tirika hatramin'izao ho ihany ny fanazavana. Mazava ho azy tirika omaly androany sarapitso zavatra miovana anankiray fa dia mbola tirika fantatrareo teo amin'ny tontolon'ny zavakanto. Tonga eto moa zavako tamin'izao fandalovako aty an-tanindrazana izao iarahantsika mahalala fa ohatran'ny malagasy rehetrarehetra mitady dia mitady ravinahitra ako any ampitan-dranomasina fa saingy noho ny olana mianjady amin'iny tapany atsimony Madagasikara iny amin'ny resaka haintany dia tonga teto Madagasikara aho araka ny fanampahafantariko ny aina amanjery mivoya an'le plateforme Atimo Tiako. Le plateforme Atimo Tiako io moa zany plateforme anankiray izy io plateforme anankiray najoroko ahafahana mitady hevitra hamatsiana rano fisotro madio ho an'ny mponina na ny vahoaka malagasy amin'ny tapany atsimony Madagasikara iny zany hoe le faritra zay tena mijaly amina resaka rano fisotrosotroina rehefa tonga ny haintany ohatr' zao. Tsara ny mampahatsiahy fa tamin'ity taona ity tsy nisy rotsakorana mihitsy tamin'ny tapany farany atsimo ny faritra atsimo andrefaniny ka nandeha moa zany zahay nanao fangatahana tanana tamin'ny mpiarabelona natomboka teto Antananarivo tamin'ny fotoanany raha samaritsaitsika dia nanao fampisehoana zay tato amin'ny le buffet du jardin nanovana collecte de fonds tato Antsamanitra dia mitohy moiny mbola nandeha zahay tany Mady tany Atsirabe tany Marjanga zay farany toa dia zay zavatra mivoakely voatsinambiny tany natao anatin'izay noentinay niadina vovo tamina faritra vitsivitsy amin'iny tapany atsimony Madagasikara iny. Eto moa manararaotra aminareo mpanao gazety fa dia nodiventy ny rano natsakainy fa nahita rano tokoa izahay hosotroy ny piray tanindrazana sy mpiarabelona amin'iny tapany atsimony Madagasikara iny amin'izao fotoana zao ary na izao zao hidiny hoany amin'izao asabotsy zao hijery ny toerana hafa ihany koa azo iadina vovo amin'izao 2024 zao ho an'ny mpikirakirany zavakanto dia efa mahafantatra fa misy aloha zany hira vaovao tarikatirika ary nisy ihany koa zany medley zany hoe karazana hira natambatambatra tao anatin'ny album tirika taloha natolotra ny mpanaraka ny tarikatirika. Tsy mitsaratra zay raha mbola omen'Andriamanitra fahafahana mamorona sy mamokatra vokatra manimpakafy ny tarikatirika.